Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra MBS ary ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Rakotonirina Jean-Claude Roger, mpandrindra nasionalin'ny antokotiko Madagasikara no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity. Lohahevitra maromaro no odiniantsika eto fa mbola hifantoka misimisy kokoa amin'ny toedrarà nisy tany Tomasina farany herinandro teo sy tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Ity fandarana ity dia miarabanao aloha Andriamatoa mpandrindra nasionaly tonga soa eto amin'ny fandarana dinika. Anatitra ny fiarabana antsika rehetra mpanaraka ny fandarana dinika izay iarahana amin'ny MBS radio sy ny télévision ary miarabanao ihany koa Joël sy ireo teknisianina maro miara-manatotosa an'izao fandarana izao. Araka nefa voalazako teo Andriamatoa mpandrindra nasionaly dia ifantoka misimisy kokoa amin'ny zava-nisy tany Tomasina ny farany herinandro teo ty fandarantsika ity sy ny zatra niseho tany Tomasina herinandro vitsivitsy izay izay mbola mifantoka an-tsain'ny olona maro ny resaka hoe fanapotehana ny ozinany orinasa ty koa tany toerana sy ny sisa. Mialohan'ny idirantsika lalindalina kokoa aloha dia anaraka fanadihadiana fohifohitsika zatra niseho tany Tomasina farany herinandro teo. Maromaro ny antony atongavana eto Tomasina zany voalohany indrindra aloha zany dia hoan'ny tiko Madagasikara voaloha manokana dia redynamisation an'ny tiko Madagasikara ary fampitana ny hafatra ihany koa izay tokony ampitaina ny faharoa dia fiarahana miaraka natao hoe groupe panorama izay arahany antoko politika maro samihafa izay mitovy firekevitra sy mitovy hevitra amin'ny fahitana ny raharaha politika amin'izao fotoana zao dia fanambarana ny hery fandrindrindra fanitarana ny olona sy fampahafantarana ny zava-misy marina izay tsy lazaina any amin'ny anao manjery avy aty amin'ny manohitra sy mpanohitra fitondrana amin'izao fotoana zao. Ny fahatelo farany zany dia fitafana mivatana amin'ny vahoakan'ny Tomasina fanombohana zao fa mbola isany toeny dia izay no antony tena lehibe nandehanana ity. Ny fahaefatra farany dia ahita maso ny fandravanana zany tiko any amin'ny fotony zany ary efa paheno zany ho izany hoe tao anatin'ny fibohana fibohana no nisy ny démolition tsy nampahafantarana ny groupe tiko dia eto izahay vavolombelona tantara ary vavolombelona ihany koa ny zava-misy aty satria namelona zany mponina taty Tomasina zany tiko zany ary lazaina foana fa hoe amorona asa amorona orinasa mikely ananana ara-potehana ny asa ananan'ny vahoaka eto teto Tomasina eto na amin'ny alalan'ny triple E zany na ireo fanomezana vahana ireo vahiny indrindra izay amin'ny tenany malagasy ary mpandrarà malagasy no potehana dia malagasy zany no famodika amin'izao fotoana zao. Zay no mikasika an'iny tany Tomasina iny nisy famitinana kely noentin'ny maître Ianatra Razafy Maratsoa teo Andriamatoa mpandrindra nasionaly natokotiko Madagasikara. Afa-po tamin'ny zatra niseho tany ve nareo dia mety hoe inona no toyany atsoatsy? Eny araka ny hitantsika tamin'ny sombiny tsary izay nenga avy tany Tomasina tamin'ny farany herinandro iny tokoa dia nanatanteraka fidinana azo lazaina hoe somary délégation mafonja tokoa ny ato amin'ny bureau politique ny tiko Madagasikara. Ary niarahana ihany koa nefa ny tamin'ireo vondrona politika maro izay mitambatra ao anatin'ny groupe panorama. Ny tsinjara lafikevitra maromaro ny dia izay natao tany Tomasina tsy dia valam-parana loatra kanefa manandanja ihany koa araka ny voalaza teo ny fidinana fotony ny jerevana ny fanatanterahana ilay efa nitenenina ombieny ny mikasika ny famelomamaso ny antokotiko Madagasikara na le antsoina amin'ny teny vahiny hoe redynamisation. Zavatra efa tapaky ny congrès natao teto amin'ny Andihy bypass teto Antananarivo efa azo lazaina hoe 7 volana na 8 volana lasa zay. Kanefa niarantsika nalala ny zava-nisy fa noho ny amehana ara-pahasalamana izay tsy maintsy niaina ny firenena dia najainy antokotiko Madagasikara tanteraka ireo fepetra rehetra nakasika an'izany ka tsy nafahana natanteraka an'izay. Ny amin'izao fotoana izao na dia atao hoe mbola tsy tanteraka ary mbola tsy tafavoaka ny alarintsika amin'izany ady amin'ny Covid-19 zany dia efa hitanay taratra kosa fa efa feno ny fepetra ahafahana manatanteraka an'izay ka nafahana nanomboka an'izany tany Tomasina ary tsy hijanona hatreo fa mbola betsaka ny ezaka satria tsy maintsy ho tetezina ny faritany enina eto Madagasikara eny fa hatrany amin'ny fametrahana ny rafitra any amin'ny fototra. Zay nga raha mikasika ny lohahevitra voalohany anisan'ny idina ny tiko Madagasikara tany Tomasina ihany koa dia nietsika izay natao niarahana tamin'ny groupe panorama izay fa fantatsika fa ivondronan'ireo antoko politika maro
zay ataoko hoe mifototra amin'ny fotokevitra ny fanoerana nitovy fomba fijery ny raharam-pirenena ankehitriny ka anisany membre na mpikambana mavitrika ao anatin'izany ny antoko tiako Madagasikara. No totosaina moa zay etsika zay efa hitantsika ihany ny tamin'ny fampahalalam-baovao miakon'izany dia azo lazaina aloha zany fa nahafapo ny zavatra notanterahana tany satria betsaka ny zavatra nolazaina tao fanambarana sy ny fampahafantarana ny vahoaka zay atao hoe fa liana de liana tokoa ny alala ny toejavavy misy marina eto amin'ny firenena araka andresahana teo dia nandritra ny fiboana efa ho 50 volana lasa zay dia betsaka ny fanontaniana mipetraka amin'ny vahoaka malagasy tsirairay avy manoloana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany. Anisan'ny voalaza tao nanao tatitra tao ireo parlementaire na ny loholona na ny solombavambahoaka na ireo mpanao politika araka ny voalazako teo hoe mivondrona ao anatin'ny groupe panorama. Tsy adino ao anatin'izany ihany koa fa tatoato angambany dia saika ny vandravandra ohatra ny tafika andrefa tanàna ary tsy afaka ampototsofo ny vahoaka malagasy ny zavatra nitranga tany Tomasina raha tsy laza fotsiny mikasika ny tao amin'ny portny Tomasina tamin'ny fanaravana ireo Tiko tao Tomasina efa tany atoerana moa ny tenanay dia anisan'ny fanontaniana betsaka nataon'ny vahoaka sy ny olona ny fampiresaka taminay ny mikasika ny hoe fahoana marina ny mikasika nyty raharaha fanapotehana sy fandrodanana ny orinasa Tiko tao anatin'ny portny Tomasina. Ireo loha hevitra rehetrarehetra reo no antony tany Joël ka raha atao tombana dia azona lazaina fa tanteraka ny fidinana ny tanjona tratra fa dia ho hitantsika io moa ny tohin'izay zavatra rehetrarehetra zay ary hiditra mihitsy amin'ny famaboasana sy ny fanazavazavana efa betsaka ny fanazavana nandeha fa ny amin'ny zavatra tahaka tony de tsara ihany nijerevana ny hoe amin'ny fomba fijery satria misy ny fijeren'le izy amin'ny lafiny ara-lalàna na azo lazaintsika hoe resaka juridika misy ihany koa ny fijeren'le izy amin'ny lafiny ataoko hoe ara-piaramonina ny ara-tsosialy ara-ekonomika ka anisany fantohany fanazavana zay hoentiko eto dia ny mikasika n'ilay hoe fiantraikany ny zavatra rehetrarehetra reny amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ny ara-ekonomika satria iarantsika malala tokoa fa nandritra n'izay 7 volana no lazaiko teo amantoko ny tiako Madagasikara dia tsy nitsahatra mihitsy nandinika sy namakafaka ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena tao anatin'ny fanajana tanteraky ny fiboana noho ny fehipetra ara-pahasalamana. Iany ary efa nisy natsidika eo kely ihany moa rehefa tompandrindra nasionaly mikasika ny orinasa Tiko zay ao amin'ny seranantsambony Tomasina moa no misy azy anisan'ny voatonontonona foana tato anatin'ny andro vitsivitsy zay hatramin'ny tomboan'ity raharaha ty ny momba ny tale général ny seranantsambony Tomasina zay eritreretiny maro anisa hoe anisan'ny tompona andraikitra amin'izao zavatra misy zao de nanao valandresaka kely amin'ny mpanao gazety izy ny faraparany herinandro teo de ho arahantsika hoe lotsika vetivety aloha zay ndray matompandrindra nasionala mialoha ny idirantsika amin'ny adevitra. Orinasa zay tantana amin'ny groupe Tiko zany taloha no tsy mifanaraka amin'ny spaty hatramin'izay ka manazava ny orinasa moa zany miezaka manazava fa hoe misy zavatra miseho ato amin'ny spaty ato zahay moa zany no ny fangatana moa zany de hiezaka ihany koa moa zay zany anazava amitsika hoe inona ny antony zay le tsy mifanarahana zay raha tsy laza fotsiny fa le orinasa andresahako io zany de efa ataoko hoe hatramin'ny taona maro no miara-miasa zay zany misy ataoko hoe sehatra anankiroa atao amin'ny serana anaty zany no iarahana miasa amin'ny groupe Tiko de ny anatin'izay zany ny fanamboarana solona menaka fisakafoana de anatin'izay ihany koa ny fanamboarana lafarine ozytsika zany atao anatin'ny seranana ihany koa izy io zany ny antony moa zany hoe maninona ny menaka maninona ny lafarine satria reny le lafarine reny zany atontsika ato ny andraisana ny akora zany afana manodina ho azahoana ny lafarine de ohatran'izay ihany koa zany misy solika
sakafo atao amitsika iariny koa zany ny fandraisana ny akora oentina manomboka andreny solika reny ka rariny de rariny zany le orinasa raha ohatrany hoe nangataka ny iasa atao anatin'ny seranany satria ny antony zany akaiky ato de misy tany zany tamin'ny fotoanany zany naofa tamin'ny orinasa tiko zany sady ahafahany manodina nyle menaka no mahafahany manodina lavarina nandritra ny taona maromaro moa zany namokatra zay leako menaka sy farina zay zany ny orinasa tiko saingy nandritra n'le fotoana maromaro zay zany de somary nanina moty izy ny vola tokony aloha aty aminay aty zany tsy de voaloara-dalàna amina fantany zay na ny vola akoatran'izay zany nitoy mola izy ka hatramin'ny ataoko hoe nisy fotoana tena hoe mijanona tsy namokatra trony le orinasa zany tany amin'ny farany taona 2008 angambany na voalohandony taona 2009 zay ny voalazany tale général ny Serana-Tsambony Thomas Nandriamato mpandrindra nasionaly anisan'ny voateny teo moa raha fitina kely hoe nisy vola tsy voalohan'ny orinasa tiko tamin'ny fipetrahany tao eo ihany koa le fisiny zany didim-pitsarany zany zay nafahany hoe manala ny orinasa amin'ny Serana-Tsambo milaza miara-mahita ary naheny tokoa izahay nandritra ny fidinanay tany Thomasina ny valandresaky zay natao ny tany général ny SPAT na ny port autonome ny Thomasina nanazava amin'ny fomba fijeriny ny zava-misy sy ny zavatra nitranga tao anatin'ny port ny Thomasina indrindra fa makasika n'ilay fandravana ny fotodrafitrasa ny orinasa tiko tao anatin'izany Serana-Tsambo zany araka ny voalazako teo dia efa betsaky ny fanazavana natao raha mikasiky ny lafiny ara-lalàna napetraka efa nisy fanazavana ombieny fa betsaka tokoa ny dingana ny lalovana vao tonga amin'ny toedraraha zao izay atao anatin'ny tokotiko Madagasikara dia niezaka hatrany nijery an'izany toedraraha zany analavinana n'le izy hoe mba tsy hifangaro ny resaka politika sy ny resaky ny orinasa ary soranay mihitsy moa ny Andriamatofoloha Marc Ravalomanana zay manome afatra anay ombieny hoe aoka tsy hafangarotsika ny resaka antoko sy ny resaka orinasa kanefa nazanatsy zany araka le voalazako teo na de ny iboka sy nanajany fepetraram-pahasalamana ary izay atao anatin'ity antokotiko Madagasikara dia maolo-pirenena dia mandinika tokoa sy mamakafaka ary natsapa fa sarotra ihany ny ampisarahana na tsy ampifandraisana izy zavatra miseho amin'ny orinasa tiko am'izao fotoana zao sy ny resaka politika tsy anananay tsiny zany satria araka le voalazako teo matoy izahay nangina tao anatin'ny fotoana maharitra de mba tsy anao an'le antsona am'teny vahiny hoe réaction à chaud fa namadibadika na makafaka nandalina hoe inona mariny ny ambadika zao zavatra rehetrarehetra zao ka tsy ampiambambana no ilazanay atao amin'ny propolitika ny tiko Madagasikara fa misy ambadika politika zao zavatra zao ary raha mahitsitsy kokoa ny tenenana azy dia antsonjay ara-politika izay atao amin'ny alalan'ny orinasa tiko satria misy mini anafangaro an'ilay orinasa sy ny fitantanana ara-politika kanefa de efa mazava ny tenin'ny Andriamatofoloha Marc Ravalomanana milazany hoe tsy anafangaro ary tsy nanafangaro mihitsy ny raharaha fitantanana antoko sy ny raharaha mikasika ny orinasa izy ka raha nijery ny fanazavana zay nataony tompon'andraikitra atao amin'ny SPAT tsika dia zay nataoko hoe jerevako aty amin'ny zorony na angle socio-économique ali izy nilaza tsara mihitsy izy tena mpiandohana fa rariny de rariny ny nananganana n'ilay orinasa fanamboarana menaka sy lafarinina atao porony Thomasina satria manamaivana kokoa ny vesatra amin'ny orinasa zany satria ny akora hoentina manodina ny izany vokatra zany dia ao amin'ny porony Thomasina ny vantanana raha tsy laza sika ny lafarinina dia ao amin'ny
porony tomasina angamba ny misy n'ilay silo andraisana an'ireny blé raha ohatra ka ilaina amin'ny fanamboarana lafarina sy ny akora rehetrarehetra zay ho afarana avy any ivelany zany hoe raha ara-teknika dia tsy nisy mihitsy ny tsy nampety ny nametrahana an'le orinasa atao anatiny tokotany na ny faritra ny tao amin'ny Serana-Tsambo raha ny fahalalana azy sy ny fanazavana efa noentina ombieny dia nisy ny convention na ny fifanarahana mazava nafahan'ny orinasa Tico nanao an'izany asa fanorenana zany ary mbola ny tsipihana atao anatin'izay ihany koa araky ny tsy fantatsika dia tsy orinasa Tico rery ny orinasa mijoro ao anatin'izany porony Tomasina zany tsy valampatra amin'izany fa natsidika moa rehefa avy eo rehefa tena hoe nentina ny nazavana ny hoe inona zany na tonga satria izay aloha ny zavatra misy atrehana amin'izao fotoana zao ary tena nanohina tokoa de ny fahitana n'ilay fandravana andreo fotodrafitrasa ary nandritra ny fotoana ny amehana ara-pahasalamana nanatanterahana azy dia na ny fotoana nanatanterahana azy satria izy te moa ny teny hoe le izy tsy ilana valiny hoe manina ny androany na nina tsy natao rapitso na ny afaka pitso fa dia hoe fampiarana n'ilay didim-pitsarana tsy hiditra ao anatin'iny aho satria raha voaresaka juridisme ny tsy haiko hoe iny andro ampitso na ny alohan'ny izy marina ve nisy ny daty nanomezan'ny fitsarana ary le votoatin'le didim-pitsarana ve tena nandidy marina n'le fandravana zavatra rehetrarehetra zay ngamba ny ataoko hoe apetraka atsika mihitsy any am'ire tompon'andraikitra zay manana ny antota taratasy afaka amaly an'izay lafiny araky ny lalàn'izay fa mijery kosa raha am'le lafiny anankiray hoe misy ny vola tsy voalohan'le orinasa na amin'ny alalan'ny ofany tany na zay mety hoe nandrafitra an'izay vola zay dia miditra any am'say ampitantanana ny tenako manao hoe anisan'ny mamaolana am'izay fitakinan'izay trosa zay tokoa ve ny fandravana n'ilay fotodrafitrasa anonotra ny vola tokony ananany port amin'ny orinasa Tico ve ilay fandravana fotodrafitrasa efa nisy sa fanomezana lalana azy nampiodiny an'ilay orinasa mba ahafahany nanao ezaka andohan'le trosa no tokony ny masoan'ny orinasa zany hoe navelany odina ny orinasa eo ny zavatra ohatrany somary magaga satria volan'ny orinasa io orinasa malagasy ny Spaty manana trosa amina orinasa anankiray malagasy ihany koa iny mbola hiderantsika ny any amin'ny farany hoe aizany fifampitsinjovana ny amin'ny masamy orinasa malagasy satria tsika amin'izao dia anisan'ny manindraindra n'ilay hoe ampom-pirenena fierté malagasy dia eo ny mavalalànina ary matetika fanontaniana be da be tonga ty aminay satria ny mpanao politika dia mifanerasera amin'ny vahoaka tsisy olona manana tombontsoa manokana ao anatin'ilay orinasa fa mamalagasy azy de velom-panontaniana ihany hoe fa naninona loatra fa nga de tena tsy maintsy ho zay ny natao ny ravan'ny cyclone ny ravan'ny etraketraky ny natura sy ny ady arany amin'ny toerana sasany efa tsy fidiny fa ny antsika eto moa dia fandravana ankitsi-po na nisy didim-pitsarana io na tsisy didim-pitsarana fa mbola averiko ihany le izy am'le hoe inona ny mety ho fiantraikana re ekonomika am'izany fanapahan-kevitra nandravana zany fotodrafitrasa zay atao hoe mezinezina tsy trano miorona fotsiny fa mbola tsy resaka ao anatin'izany fa matoa le trano hitatsika am'ireny fanadidinana atao reny fa tsy rindrina sosa mijorotsony fa ny fototra sisa ny hita de mbola mametra-panontaniana ary hoe nakaiza daholy ny fitaovana zay nentina nodinana an'izany ozinina zany no tsy hita hatram'izao aloha aiza ny toerana misy azy misy ihany koa ny resaka natao efa nahazo didim-pitondrana avy any amin'ny fitsarana ny afahana manao ny lavanty ny entana mbola azo azavaina angambany hoe tamin'ny fotoana nanahoana no nanatanterahana an'izany lavanty zany ka na ny fandravana na ny fanaovana lavanty raha araky ny mba fantako kely aloha araky ny lalàna de tokony misy fampafantarana ny tompony entana fa niarantsika nalala fa misy fotoana nefa nangatahana alala na ary nazahoana ihany koa ordonnance avy tamin'ny TPI ny Tomasina ny fazahoana hoe mba hitsirika an'le toerana ny avy taty amin'ny groupe Tico mba hijery mihitsiny hoe manahoana ny sisa ny entana sisa tavelo anatin'ilay orinasa manahoana ny endrikendriky ny fotodrafitrasa amin'ny eritreritra ny eritreritrany hoe inona ny asa fanarenana ao atao ahafahana mampiodina indray ny orinasa ka ahafahan'lay orinasa mandohan'izay mety tokony ho alohany amin'ny orinasa porony Tomasina
nefa moa tsy zany ny zava-misy a tsy razan'le izy any amin'ny resaka hoe na ny fomba fijery amin'ny maha-olombelona raha fa raha nahita an'le sary moa de nahita mihitsy hoe tena marariny tokoa ve indrindra araka ny resako teo hoe orinasa malagasy a no mamotika ny orinasa malagasy ya de misy fanazavana indray reto a ataona-pahalalana anankiroa arahantsika aloha mialohany mbola noizantsika n'izay fanampanazavana zay tena sady nalahelo a no taitra ny tenako na eno hoe misy famotehana indray a zavatra sisa mitsangana ny orinasa ty koa ny Tamatavy tezitra satria zavatra mitranga de hoe ao anatin'ny fotoana masahirana ohatran'izao ao anatin'ny fahasahiranana tao anatin'ny fibohana tanteraka natao antsokosoko a ary tsy nampandrenesina ny orinasa ty koa ny tompona andraikitra ny orinasa zany a nanaovana ny famotehana na ny manaovana démolition ny orinasa io malahelo ianao satria misy valeur sentimentale io amin'ny malagasy rehetrarehetra valeur sentimentale satria io no namelona nafatarana an'izany tiako zany hoe afaka ny sitraka n'izany menaka mora zany ny malagasy tamin'ny fotoan'androny afaka ninana doberana isaky ny tokantrano tamin'ny vidiny zakan'ny olona tsirairay valeur sentimentale satria orinasa malagasy reare malagasy a tany amin'ny portny Tomasina tany amin'ny faritra tsinanana iny a io orinasa io raha izao zavatra hitantsika zao a zao ny zavatra hita tamin'ny 2015 2016 mbola hitantsika mbola zao ny trano amintsika miteny androany satria nisy fotoana nandefasana ina moa zany vaditany nijery ny zavatra voalazan'ny olona hoe misy famotehana be zay ataon'ny orinasa kolasy ao a de zao ny zavatra mitranga ao ny zavatra tiako mariana aloha zany ao anatin'ity raharaha tiako tao Tamatavy ity zany a dia ny ataoko hoe ny intervention nataon'ireo vaditany namana tany atoerana tamin'izany fotoana zany izay nanao tamin'ny fomba rehetra ihany a nanantona ny tompona andraikitra tao amin'ny serana tsambo tao Tomasina mba hanao fitsirihana kanefa dia nosakanana ireo vaditany namana ireo zany tamin'izany fotoana zany a niaraka tamin'ny tompona andraikitra tao anatin'ny groupe Tico rehefa zany a dia naka ordonnance tany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina zany a ny mpisolo vava ny Tico tamin'izany fotoana zany a ty apelatanako ity moa le ordonnance zay original mihitsy ty apelatanako ity izay manome lalana ny solitena avao amin'ny orinasa Tico zany a miaraka amin'ny vaditany a anokatra ny toerana rehetra zay nisy ny groupe Tico tao amin'io serana tsambony Tomasina io zany hoe raha amin'ny teny frantsay moa zany de hoe ouverture des lieux ary saika hanao inventaire ny fananana rehetra ny Tico tao anatin'ny serana tsambony Tomasina io ny zavatra nitranga moa dia niseho tamin'ny fomba rehetra ny fanakatsakanana ny vaditany tamin'ny fanatanterahana an'izany ordonnance izany zay didim-pitsarana araka ny voalazako teo a dia ordonnance navoakan'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina miaraka amin'ny ataontsika hoe grosse ka zany zavatra zany a de veriko fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy kosa satria tony ordonnance tony dia natao ho tanterahana avetrany izy ity kanefa moa dia tsy vita izany a fa dia ny tompona andraikitra isan-karazany tao amin'ny serana tsambo tao Tomasina dia somary nandrirarira ny vaditany tamin'ny fanatanterahana zany didim-pitsarana zany a ary dia ny afara mihitsy aza tamin'ny fandavana kitsirano a ny fanatanterahana an'izany didim-pitsarana izany voalaza teo Andriamatompadrindra nasionaly ny resaka hoe tsy famelana ny huissier tamin'izany fotoana zany a hiditra anao ny inventaire atao amin'ny port sy anao ny état des lieux ina mety azontsika anazavana n'izany toe-javatra nisy zany zay no mahatonga efa nanazavako tary ampiandohany teo hoe naka fotoana maharitra mihitsy zahay ny nandinika sy namakafaka mba hialana ao amin'le fandikana vilana hoe fiarovana bontolo fotsiny ny orinasa Tico zay fananany na Andriamato Marc Ravalomanana ny tompony sy ny mety ho fanehoan-kevitra ho ataonay tompona andraikitra politika ny makasika anay atao anatin'ny bureau politika Tico Madagasikara zany fa tsy ampambambana araka ny resahako teo ny lazanay rehefa ao anatin'izay nandinika nandritra ny fotoana maro zay hoe tsy afaka sara andro io zavatra zao
satria dia na miaino na ny mba miaino miako ny zavatra mitranga amin'ny vahoaka tsotra mba tafarisaka amin'ny tena dia izay daholo ny fomba famaky ny olona ny izy hoe tsy rariny tsy izy tsony fa antsonjaiky politika tsotra zao de zavatra misy am'izao fotoana zao efa misy ny dingana na raha naraka ny fanazavana rehetrarehetra natao teo raha ny lafi ny ara-lalàna ho no iadivana hevitra amina latabatra ifanatrehana le izy koa moa zany zavatra ohatran'ireny efa ombienombeny izahay teto ny teny hoe raha misy ny olana tahaka ireny de tokony atao ny fanatrehana na le hoe débat contradictoire fa ny teo Madagasikara moa matetika dia ny famalina amin'ny alalan'ny onjapeo ohatra zao ihany natao miteny anankiray de mamaly ny anankiray fa hoy izahay hoe raha resaka totataratasy ny eo ampelantanana dia tokony ampazava satria tadidio fa zany rehetrarehetra zany dia makasika ny fiainam-bahoaka amin'ny akapobeany na le orinasa maorinasa tsy miankina aminy tadidio fa misy olona manarivony no mivelona am'zany orinasa zany natapitrisany ny vahoaka malagasy no misitraka ny vokatra vokariny zany orinasa malagasy zany satria de tena aina fototra eo amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka raha tsy lazitsika zany hoe menaka raha tsy lazitsika n'zany hoe lafarinina angamba tsy aitraitra angamba n'zay vokatra vokariny tiko zay fa tena miantraika amin'ny vantana any amin'ny fiainam-bahoaka malagasy amin'ny akapobeany indrindritsika raha teo moa mbola ao anatiny zany firenena mbola mahantra andalam-pandrosoana fa mahenotsika reny hoe hitady menaka mora raha moa ny ataotsika ahoana ny fomba zahoantsika menaka mora sy tsara raha afany hoe famokaratsika an'izany eto atoerana zay nataoko teo hoe tsy jerevana fotsiny amina tombotsoana orinasan'olona manokana le izy fa jerevana ihany kosa hoe inona ny fiantraikan'izany amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobeany nisy ny finiavana avy taty amin'ny orinasa araka ny zahako teo hoe matoa naka n'lay didim-pitsarana tany amin'ny tribunal mba hanajana an'le zavatra fepetrao raisina ho araky ny lalàna dia ny angataka ny fahazahoan-dalana anao fitsiriana ary ny fitsiriana ao ataony de fitsiriany ny fananana satria ny fotodrafitrasana orina dia any tompon'lay orinasa ao anatin'ny fifanarana mazavana ny antsoina hoe convention ka ataoko angamba fa rary ny sy hitsiny raha nangataka an'izay fahazahoana mitsidika na manao état de lieu zay ny orinasa kanefa moa de araka ny tenitsika teo fa ireny ny vaditany nitondra zany atao tantaratasy zany niditra atao amin'ny seranatsambo fa dia fandavana kitsy rano hoe tsy azonareo atao mijeriny hoe inona ny fonosiny zay tao ambadiky ny fandrarahana zay angambany am'izao fotoana zao mitohy ny tantara de io izy hitatsika io fa ringana hatramin'ilay fotodrafitrasa zay hita mbola nijoro rahafotoanandro zay ka mbola apetrako foana le izy hoe tsy ampambambana ary ezana zany mitondra ny fanazavana ho an'ny vahoaka kosa hoe zay ny zavatra misy satria ny vahoaka malagasy de tsy tokony atao tompotrano miondro am'izay zavatra miseho sy ny ainany andavanandro indrindra moa araka ny lazaiko teo hoe andao ataotsika hoe tsy asinanarana le orinasa fa orinasa malagasy mamokatra vokatra malagasy ary isitrahany vahoaka malagasy itsika nefa ao anatin'lay tanjona tiana hipetraka de ny hoe firenena te hisandratra na hoe pays émergent ao anatin'izany dia tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana ny hoe fanomezana vahana ny orinasa malagasy ary indrindraindrindra lay fametrahana ambony n'lay ampo-pirenena na ny fierté malagasy ka hatram'izao aloha mbola tsy nahita lalàna na andela nyteniteny hoe ireto ny azo misokajina ny orinasa azo lazaina fa fierté malagasy fa ity kosa ny orinasa fa zay nataoko teo hoe aloha tsy asinanarana lay orinasa fa hojerevana fotsiny amin'ny fomba fijery tsy miangatry ny hoe orinasa malagasy hoana malagasy mampiasapiasa malagasy mamokatra ny vokatra malagasy eto atoerana fa ny nahaloza azy angambany satria ny anarany antsoina hoe groupe tico mety zay ngamba nalozan'lay izy ka mety namadiana sy ny mpanorana azy mety manahirana ka tsy nafahana ny sitraka n'lay hoe fierté malagasy io teny atsipy moa zay mba hafandretrarehetra mandinika ny hoe mbola veriko foana tsy fanaindraindrana tombontsoa manokana anantoko na orinasa ny eto fa fomba fijery amin'ny malagasy tsotra tsy ny orinasa tiako rery moa no mipetraka ao amin'ny seranatsambo ny Tomasinao fa misy orinasa
maro ary zavatra fahita manderina n'izao tontolo zao a zay toejavatra zay a de misy fanampanazavana kely ty a mbola hoetiny maître Ianitra Razafy Manatsoa ihany a mikasika an'izay hoe maninona no misy orinasa sasany a zay manana olana ihany koa sotra misy disadisa amin'ny seran'antsambon'ny Tomasina fa tsy ny afara amina fandravana ohatra zao a manjo ny orinasa tiako zay a ho arahantsika vetivety zay fanampanazavana zay. Orinasa malagasy a misy orinasa vahiny ao anatin'ny pôro zay manana olana ngeza be tsy teny fotsiny ao zao hoe Mictesel manana orinasa manana olana arovan'ny banque mondiale reny madame le député eo mihitsy ny tenenao ka le 2 poids 2 mesures c'est 2 poids 2 mesures zay mihitsy mampirévolté satria hoe orinasa malagasy mampitrotra tena mampitrotra ary zay raha nisy natokavana ety Tomasina ty mampitrotra anao sy satria hoe orinasa malagasy 8 milliards na 1 milliard d'ariary no takinao aminazy de ravanatra any amin'ny fotony le orinasa fa le orinasa vahiny tsy sanao kitiany nefa fantatrao fa tsy sur la base na performance zany no ijugena ny orinasa anankiray. Inona ny recours entinareo am'izao? Misy zavatra azo atao be dia be, misy zavatra maro mbola azo atao fa zao fotsiny aloha hoe le potehana le zavatra efa nisy teo no potehana le tompony tsy tianareo hoe potehana politiquement izy handany problème anareo zay fa azo nampiasaina amin'ny zavatra hafa reo ireny infrastructure reny fa le fitaovana tao anatiny kosa mahazava ny ao anatin'ny convention io na inona tenenina fa tsy maintsy ampalalana ny tiako foana ny zavatra rehetrarehetra zay natao tao misy délai ao tenenina tao anatin'ny convention misy fomba tsy maintsy atao pitsopitsony tsy maintsy atao alohan'ny angalana ny entana fa zao le izy nanatsaronana n'le alatra be dia be tao satria ny top hafa ny margarinerie hafa mana hafa zavatra fitaovana raitra be tao de efa nanomboka nisy mialatra akoatran'le marchandise le entana menaka sy farinina sy vary nalaina tao mbola ny siramamy koa akoatran'ireny entana reny le marchandise reny valeur an'ireny efa mipapana be fa le machine le matériel le usine efa nangalarina tamin'izany anapitsaromana an'le alatra de aleony razena tanteraka le izy fa tsy afa zany telefony hoe tsy afa be le ary tsy afa be amin'ny tantara izy na inona tsy afa be amin'ny responsabilité ny rehetrarehetra izy ary niteneniko teo za hoe manafonga na nanjary lasa mamofo tamandry atranony zavatra tsy tokony ho tenenina intsony ohatra zay niteneniko za hoe manakarena amin'ny pôro fa manakarena koa mpitatana. Zay ny fanazavany maître Ianitra moa zany mikasika ny hoe misy orinasa zay tsy voakitika mihitsy efa natsidika eo kely ihany teo ndre matompandrindra national mikasika an'izany hoe fierté nationale zany tsy manana zany tsy ve tsika malagasy am'izao fotoana zao ngamba ny efa natsidiko teo ihany izy Joël le mikasika ny lazaiko teo hoe iarahantsika malala fa tsy ny groupe Tico rery na le orinasa mpanao menaka sy ny mpanao lafarinina ihany no miorina ao anatin'ny pôrony Tomasina fa orinasa maromaro ny any amin'ny sehatry ny solika tsy ho tany saika eto angamba fa dia maro de maro izy eo reny rehetrarehetra reny ny afaka ny orina tao de mbola apetrako foana hoe nisy fanarahana natao tamin'ny orinasa SPAT mba ahafahana manona le foto-drafitrasa ahafahana le orinasa miodina satria ny orinasa dia tsy azo afenina fa matoa izy mijoro dia mampiasa vola ary mitady ny tombony ary efa napetraka mihitsy izy teo hoe rariny de rariny tokoa ny ametrahana ny orinasa reny zay ataoko hoe miankina betsaka amin'ny vokatra avy any ivelany ny afarany ohatra ny akora ampiasainy dia mba mihena kokoa ngamba ny fandaniana raha ohatra ka ao anatin'ilay seranantsambo zay atongavany reny matière première reny ihany no anaovany transformation zay vao mivoaka izy rehefa avy eo kanefa dia zay no nataoko teo hoe ireny ny manapirofo sy mijery hoe inona ny antony manokana tena ara-dalàna daholo ve reo orinasa rehetrarehetra reo tsy hiditra any anatin'ny afera ny orinasa sasany tena fa mbola naveriko foana le izy teo hoe na de ijerevana fotsiny amin'izay orinasa malagasy ao anatin'ny fotom-pisainana oeritreretiny fanjakana anomezana vana ny orinasa malagasy mba ananantsika n'ilay ampopona ny fierté ary indrindrandrindra ihany koa dia raha ijerevana amin'ny lafiny are économique dia sarotra ihany tsy ahafahana mandinika ny hoe
manahoana moa zany zao no fomba fijeryn'ireo mpandraraha amin'ny akapobeany ny mikasika ny hoe ireny ny mahazo ny orinasa efa mijoro ary ireny ny atao hoe antsonjay mahazo azy ka eo zany de mipetraky ilay aiay amin'ny investissement zay ho ataon'le olona zany hoe ny sécurité d'investissement mihitsy zany no eto Madagasikara notrany somary mampiaiay andry hevitra anankiray sy fanapahan-kevitra ahafahantsika mampiroborobo ny fampiasam-bola eto Madagasikara tokoa na ato anatiny na ny velany ve ireny fietsika rehetrarehetra reny fa itsika tadidio fa ny teknôlôjia zao efa mandeha tsy afaka ny olon'olony rery tsika ka hoe inona moa ny alalan'ny olona ny velany zay zavatra fandavanana atao tomporony tomasina kanefa de tadidio fa tsy zavatra fotodrafitrasa kelikely ny ravana atao raha mahita an'le sarin'izy le mbola nijoro teo aloha sy mijery an'le izy am'izao fotoana zao no ravana de zay hoe fototra sisa mijoro dia mavelom-panontaniana ihany hoe aingam-pandeha tsika rehefa ndrava fa namoronana an'ireny zavatra reny angamba ny ataoko mandeha amantonany maro ka ninona ny zavatra resantsika eto dia tsy maintsy misy fiantraikany zay amin'ny fomba fijeriny amin'ny lafinary ekonomika hoe hanome famporisiana tokoa ny olona mpiasa vola eto Madagasikara ve ny toe-javatra tahaka ireny tombotso-pirenena no tiana ho resahana eto ary zay mbola napetrako teo foana hoe aza sinanarana lay orinasa fa apetrao fotsiny amin'ny hoe raha orinasa miorina marina fa tsy misy orinasa maneran-tany tsy nanana zany olana zany na miankina fitantananao anatiny na indrindraindrindra amin'ny fanarahana asa misy aminy sy ny fanjakana ary ny fanjakana raha ny marina dia tokony hoanana an'izay andraikitra mamaolana manamora ny fandrarahana eto Madagasikara ka zareo tao amin'ny spatmo rehefa nanao an'le fanambarana teo dia nandray tanteraka alay andraikitra feno ho azy fa hoe tsy misy iarahany amin'ny fitondram-panjakana fa izy dia araka ny statuany moa de port autonome tokoa de izay arany natao hoe raha ohatra ka na zany na tsy zany nefa de orinasa malagasy ihany koa ny spat automasina de na samby mampandraravy de tsy tokony ho isy an'izay fitsinjovana an'izay mety hoe ho vokatra tsara sy ny vokatra ratsy satria zaho de mametraka foana hoe raha ilay hoe fananana trosa amin'ilay orinasa no mety antony fandravana de zaho kosa hoe tsy amerina an'le vola tsy ho voaloha ary fanohitra am'izany ary vao maika ara manakenda n'ilay orinasa ka ampana amisarotra an'ilay fanorenan'le trosa raha misy tokoa ny trosa izay tokoa ve ny tanjona de zaho hoe aiza ho aiza ao anatin'izany itombotsoa andrasan'ny firenena malagasy satria ao anatiny fanarenantsika am'izao fotoana zao ary ny fanandrify loatra ihany koa izy satria tsika fa niarahana lala fa tsy mbola ho moramora ny impact socio-économique ny valanaretina zay mbola atao hoe dingana manaraky tsika zao moa zany mbola tsy misika ary mbola tsy tafavoaky ny ala raha ny amerina raha-pahasalamana fa ny aretina mety ho lasa tokoa ary irarina ny mba halasany zany aretina zany ka ho velona ina somatsara ny vahoaka malagasy fa ny fiantraika n'iny aretina iny amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ara-sosialy de mbola dingana ray lehibe tsy maintsy hoatrehan'ny firenena ao anatin'ny fiatrehana an'izany ho fanarenam-pirenena amin'ny lafiny ara-sosialy ara-ekonomika zany dia zao ny zavatra mitranga inona ny tombotsoa ho azon'ny firenena mahitsika am'izao fotoana zao fa manano tanina ny resaka kere aloha de phénomène efa nisy teto Madagasikara efa hatram'izay efa misy ny politika mpanjakana tokony hipetraka maharitra mikasika an'izany kere zany milazitsika fa tsy misy afa-tsy ny fanampiana ny vahoaka any atsimo amin'ny alalany resaka sakafo no anisan'ny vahaolana nefa ho zahako hoe raha mijery an'le fotodrafitrasa sy ny orinasa zay ny potehana de anisan'ny orinasa mamokatra ny antsoina hoe PPN fa raha hiatrika an'izany fanarenana ara-sosialy amin'ny fiahinan'ny vahoaka ara-tsakafo zany tsika de tsy maintsy mila vokatra sakafo sa ny menaka afarana avy any ivelany ve no mamerinaina aingakaingana kokoa ny vahoaka any atsimo ny lafarinina zay azo avadika ho mofo sy anaovana an'izay sakafo mety anampy ny hery fiarovany ireo any atsimo le afarana avy any ivelany ve no tsaratsara kokoa izany rehetrarehetra zany raha hitaritsika amin'izay zavatra mbola ho atrentsika rapitso de afafana mieritreritra sady an'lazaiko teo hoe voahevitra tokoa ve ny fanapa-kevitra zay ny raisina mba ho totsomohony ny firenena ya
zay ny tena mikasika ny orinasa ty koa atao masina atao fa iverinako kely melohan'ny amarantsika fandarana ndre matompandrindra national lafi ny politika misy fetrakina ty amin'ny politika moa reny zatra rehetrarehetra ny seo reny anisany ny dinanareo tany Tomasina iny niaraka tamin'ny teo nivony vondrona panorama ny fantenina tiako apetraka hoe mirindra tsara avy amin'izao fotoana ny fiaramiasa eo amin'ny antoko tiako Madagasikara zay misy anao amin'ny mampandrindra national anao sy ireo antoko mpanohitra sasina zay efa hita taratra hoe mimaro ihany no mivondrona ao anatin'ireny vondrona isan-karazany rehetra vondrona panorama na ny collectif des parlementaires sy ny RMDM ihany koa. Soranao Joël tena mifanandrify tokoa amin'ny vanim-potoana zay moa lazaiko teo naharitra loatra amin'ny fotoana zay niainany tao anatin'le fiboahana ary niezaka hatrany na izay tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara na ny tao anatin'ny fivondronana tamin'ireo antoko maro mivondrona ao amin'ny antoko mpanohitra na ny RMDM zany na ny fijoroany collectif parlementaire moa zay arantsika mahalala fa misy an'ireo parlementaire tiako Madagasikara na amin'ny alalan'ny olona na amin'ny alalan'ny solombavambahoaka de misy ihany koa moa ny fivondrona an'ireo antoko politika maromaro zay mitovy fomba fijery amin'ny fandiniana andrarapirenena amin'ny akapobeany ka nivondrona ao anatin'izay groupe panorama zay efa misy ny fanambarana ny ombonana nataon'ireo vondronareo amin'le fomba fijery ny raharam-pirenena amin'ny akapobeany okasika ao anatin'izany lafiny ara-tsosialy ny ara-toekarena ny ara-politika angamany dia azontsika zalaina tsara mihitsy am'zao lazaina tsara mihitsy am'zao fotoana zao hoe ilay firosoana amin'ny fifidianana sénatorialy efa nanambara mpabe maso ary mbola mafisiko eto amin'ny matompona andraikitry ny antoko tiako Madagasikara ny tena koa ny tsy fandraisana anjara ny antoko tiako Madagasikara am'zany fifidianana sénatorialy zany nazavaina ny antony mba tsy isian'ilay dika vilana hoe fatahorana fifidianana efa betsaka ny nanazavana tao anatin'izany fa de ny fototra indrindra izahay hoe tsy te ho tomponantoka amin'izay fifidianana ho tanterahana ao anatin'ny akameana na tena azo lazaina hoe amboletra izahay raha nisy ny antokony dradradradrany mikasika ny tsy fetezan'ny fifidianana teto Madagasikara dia ny joro hatrany ny antoko tiako Madagasikara hatramin'ny reny filoha-pirenena nandalo ny amin'ny solombavambahoaka nandalo tamin'le fifidianana zay mbola iarantsika malala am'izao fotoana zao mbola betsaka ireo olana miantona amin'ny fitsarana mikasika ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia ity tonga amin'ilay fitenenana hoe ny antratra tsy lavo aviry koa ny rain'lahy ary zany fifidianana sénatorialy zany de tsy afaka navatena mihitsy ary somary nampalahelo ihany no tenin'ilay solotena ny anteny mera-pirenena izay nandray ny andraiky ny voalohany tao amin'ny seni raha nanao an'ilay kabary hoe azo ajanona aloha izany aferana doublon zany ho atao varomangatsika fa tsy tokony atao sakana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana sénatorialy somary mahagaga sy masadaikatra ihany no maheno ny teny ohatran'ireny amin'ny olona tompona andraikitra zay nandrandray ny olona hoe raha olana sadisadisa no nanesorana an'le olona ny soloany toerana de tokony mba niandrahandra ny olona itika olona hitondra rivo-baovao fa gaga ihany amin'ny matompona andraikitra sy mandinika ny tena hoe fa tena tsisy ifandraisany tokoa ve ilay doublon zay mbola vary mangatsika hatram'izao sy ilay fifidianana ho tanterahana iarahana malala fa ny sénatorialy dia mpifidy vaventy no mifidy azy ny ampahany efa vita hatram'izay raha tsy laza fotsiny tsika mikasika ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina dia mpifidy vaventy no fidiana sy voafidy tao anatin'ilay fifidianana nisy ny doublon ka ny fomba manahoana moa ny azo resahana ny hoe tsy ina moa tsisy ifandraisany misy ihany koa ny sasany milazany hoe vitsy de vitsy satria ny am'izao fotoana zao ny arantsika malala fa raha tsy laza fotsiny ireo be ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny commune maromaro zay mbola tsy mivoaka ny didim-pitsarana mikasika azy nisy moa efa nitasana hoe ho averina nefa tsy tanteraka dia mbola misy ihany koa misa hoe ampahany vitsy kely zara raha ho isy ray isan-jato ny sisaka nefa na tiana na tsy tiana famerezanjo tsy la isana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina no resahana eto fa ho anatin'ireny commune reny angeka misy olona manetsiny mivirezinao zo satria solo tena n'ilay vahoaka amin'io commune io ilay be ny tanàna sy mpanolotsaina de fidy fa tsy le isany be ny tanàna hoe zay be ny tanàna folo na roapolo ve no tsy hifidy de ho hitany fa firy ny isan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izany circonscription communale na municipale
noverezonjo tam'zany fifidianana sénatorial zany ko eto moa zany amin'ny tompona andraikitra ny tena ihany koa dia atsidika foana ary ombenombeny resahanay hoe anisan'ny voasokajy ao anatin'zany maro any toerana anananay olana fa nikasika manokana ny ao Moramanga ohatra zany zao toerana zay nazahoany tiako Madagasikara vato betsaka tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna teo dia anisan'ny misedra an'izay olana zay satria dia hatram'izao mbola tsy mivoaka ny vokatra tokony anapahana hevitra mikasika ny Moramanga fa de hoe averina ny fifidianana amin'ny lafiny manahoana na tanterahana azy satria raha ny fipetramerenana zany alohan'ny fifidianana sénatorial de tsy ho tanteraka satria tsy maintsy ho ajaina repipitsopitsony fa 90 andro mialoha n'ilay fifidianana tsy maintsy misy ny fanaikanan'ny mpifidy nefa ny daty ny sénatorial rahantsika malala fa efa voatondro araky ny eritreritry ny fanjakana fa ho atao amin'ny faraika amby folo ny volana décembre ka izany rehetrarehetra zany Joël no mampisafotofoto ny sain'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fandinianany raharam-pirenena ary mampiteraka ny amin'ny hoaviny satria raha tsy misy ny lamina mazava mikasika ny lafiny ara-tsosialy ara-ekonomika indrindra fa ny ara-politika manoloana n'izao ady zay no lazaiko teo hoe ny aretina ho lasa ny valana aretina ary rahariana tokoa ivavana amin'Andriamanitra zany no lasa fa anahoana ny fiainam-bahoaka rapitso mahitsika angamba fa nisy ny fanalefahana mikasika an'ireo fepetra am'le fivezivezena ny fisokafany inona moa zany fiarina vitsivitsy fa ny zavatra hitatsika raha ny eritreritra ny mpanofinofy angamba hoe raha vao misokatra io lalana io dia ho feno iazakazahana ny eny amin'ny tobim-piatsonana fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao angamba ny any amin'ny sehatra ny fitaterana afaka manamafy an'izay teniko zay fa mbola maisatra de maisatra vitsy ny olona mbola afaka mivezivezy misokatra ny bana misokatra ny toerana na fivarotana na restaurant fa sahako miteny eto fa mbola maisatra satria inona ny antony tsy manambola ny olona mifandray daholo zany ny fiariny malagasy rehetrarehetra ka izahay de mbola mametraka foana hoe fotoana tokony ho jerevana an'izay lafiny sosialim-bahoaka zay ngamba no tokony masoany tompona andraikitra rehetrarehetra na ao anatin'ny fitondrana izay aty amin'ny antoko-panohitra moa de tsy mitsahatra ny manome tolo-kevitra ny mikasika ny hoe ndao re mba zay zavatra marary ny vahoaka ao anatin'ny fotoana iainany am'izao fotoana zao no entina ho laharam-pahamehana amin'ny fitondrana ny raharam-pirenena fa aoka zay ny antsonjay zay tsy ahitana vokatsoa amin'ity firenena malagasy ty ya eny are de makasitraka anao andriamato rakotinirina Jean-Claude Roger apatsivika any mpandrindra national ny antokotiko Madagasikara ianao ny vahiny teto amin'ny fandarana dinika feno de feno zay fanazavana mikasika ny tontolo raha-toekarena za nisy tany Tomasina na ny mikasika ny raharaha-politika amin'izao fotoana zao de makasitraka anao ary makasitraka atsika rehetra ihany koa izay nanaraka ny fandarana tany atokantrano tany de mametraka ny veloma finaritra indray toboky lasy toboky vavy